Fanolanana, sazy anterivozina, castration no sazy miandry. Tolona tariny ARFM, ho mafy manomboka ny 7 febroary. Tiako Madagasikara, zanakazo enina rivototra no volena rampitso. Faltafaraka aminao ndray tompokilasy sy tongovavy sy ato anatin'izao fampalalam-baovao izao manatitra ny araba ary manasanao anaraka ny antsipirimbo avao hatramin'ny farany. Vavaony serasera avy hatrany ankafatsika ny fampalalam-baovao. Piasa iray no namonyaingy vokatry ny aterana nandritra ny fandroana sy ny fanalana ny orinasa Canal 7 Events sy ny fahitalavitra Duimine teny amin'ny plaza Ampeflo Androany. Antsojay politika izao fihetsika ataony fanjakana izao ho ny filohan'ny ARB Andry Raobelina izay tompon'ireo orinasa ireo. Atody miady amambato izay ka tsy misy azona atao afa mbola ho avy kosa ny fotoana ho izy raha nitondra afatra ho an'ny fanjakana. Zavandria Maefa Pahizinena. Olha, que precisa ter pouco, tem maduro. Olha, malhando, isso é pedra que pega muito. Olha. Olha como andeu. Mituna nuova di? Mituna faccio? Olha. Piasa iray mpanadio eo anivon'ny orinasa Canal 7 Events no namonyainy maraina teo. Niakatra tosodray izy ka torana tsy natsara tena rehefa nahita ny fandroana sy ny fanalana ireo entana tao amin'ny toeram-piasany dia nitao amin'ny plaza Ampeflo. Nentana tany amin'ny sampana famelomanaina atao amin'ny Asiera Ampeflo ny tenany saingy tsy tanany ainy sy fotoana vitsy taorian'izay. Androany maraina zany miditra ataoko hoe de force ny vaditany zany miaraka amin'ny mpitandro filaminana miaraka amin'ny olona vitsivitsy ary de force resako zany tena misy fiteny tanora sakoroka mihitsy zany teto ary zay zavatra zay niteraka faterana ho an'ny mpiasa zany tsisy négociation tsy misy hoe inona fa faterana dia amin'izao fotoana izao zany misy mpiasa anankiray medomandrana amin'ny Asiera ankizy miatao aminay ato zany. Vao maraina tokoa mantsy dia mpitandro filaminana maro miaraka amin'ny vaditany sy ny tompona andraikitra avy amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena no tonga nandroaka sy nanala ny entana rehetra tao amin'ny orinasa Canal 7 Events sy ny fahitalavitra Duimine. Nilaza ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena fa didim-pitsarana nivoaka ny 7 Desambra 2023 izay manapaka ny fifanarahana amin'ny fampiasana ity toerana ity no ampiarin'izy ireo. Efa tamin'ny volana Oktobra no efa nisy ny ady. Efa nisy mbola nandefa huissier zay tamin'ny atalata ny tenantrareo hoe mila miala amin'izay ianareo tokony hiala nareo satria efa mivoaka ny baiko ny tribunal ny didin'ny tribunal miteny hoe tokony hiala zany nareo dia nalefa tamin'ny huissier omaly tamin'ny 5 ny tapitra izay fepitaona izay dia tonga izay anio zany tamin'ny valo maraina zay nanatanteraka ny fanalana ny mampiasa ny trano. Nilaza nefa ny tompon'ny orinasa Canal 7 Events Andry Raobelina fa tsy nisy fampafantarana avy amin'ny fitsarana manala azy ireo amin'ity toerana ity. Tsy misy grosse ny tribunal mihitsy eto milaza fa expulsé aby zay. Tsy misy eto grosse ny tribunal milaza fa expulsé zay. Nandefa taratasy ny ministre Mena tamin'ny volana Oktobra dia nandefa procédure zay tany amin'ny tribunal administratif, nandefa procédure tany amin'ny conseil d'état dia ici sursis exécution fa fotrany moa dia fanjakana misy instruction mandeha foana ny hoe débouté ho any hoe dia mbola nandefa mipakatra pile ary zay omaly satria hoe mena 48 heures efa mibata entana zay fa komaly mibata entana zay omaly fa tapitra maly le nidere menonjareo vao naretatany zay dia efa mibata entana tsikelikely zay tsy midongo hoe mijanona eto fa mibata entana tsikelikely zay fa mangataka pile zay mba ahafahana mangataka fotoana misimisy satria tsy vita 2 andro 3 andro fanalana entana ato. Tsy voahaja hoy avy amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny fitsipika sy ny fifanarahana n'entana nampiasaina ny toerana ka antony nandraisan'izy ireo izao fanapahan-kevitra izao. Misy ny fanamboarana établissement scolaire izay tokony nataony zareo isan-taona izay tsy nanao mihitsy zareo. Misy ihany koa ohatra ny tokony fanomezana ny ampahany
amin'ny tombom-barotra azo zany a mba ahafahana manodina ny izay ilaina ao amin'ny ministera fanabeazam-pirenena. Misy a ny fanotena tsy nety zany dia ny hoe ny neutralité ny administration satria tsy adino fa ny bâtiment administratif dia tokony neutre foana, tsy azo anaovana hesika akoatra ny fanabeazana ny atao amin'ny ministera fanabeazam-pirenena zany a. Zany hoe bâtiment ny ministera fanabeazam-pirenena dia hetsika ho an'ny fanabeazana ihany no tokony atao ato fanabeazam-pirenena. Dia nisy moa zany a fanoerana an'izay nataon'zareo a dia isany natonga ministera fanabeazam-pirenena nampatsiahan'zareo hoe nisy mifanarahantsika izay tsy notanterahanareo a ka dia ialana tsiny fa tsy maintsy a manatanteraka ny tokony ataon'zany ministera fanabeazam-pirenena. Alako bika sy tiako tarehy ary ansojay politika no ao ambadika izao raharaha izao ho kosa ny filohan'ny ARB raha namaly izany. Telopolo taona zany le contrat, telopolo taona 12 taona indroa dia isa taona misy matériel didactique na réhabilitation na EPP ray dia nanome liste tamin'ny ministère tamin'izay hoe zay tsy mandray vola ho izy tsy afaka mandray vola fa réhabilité EPP nareo dia isaky soa ihany fa isaky ny mavita réhabilitation zay dia maka huissier maka vaditany dia manamarina dia mijery miloko mijery ny tableau vaovao mijery inona dia na manome matériel dicté za manome tablette ordinateur portable ohatr'izany farany teo zao amin'ny teny anareo tato lany vato zay na manome ordinateur portable 12 angamba raha tsy diso ahako dia nomena ny directrice ny EPP dia miteny anareo afaka manamarina an'izany nareo tonga dia nasorona directrice ny EPP izy ny herinandro taoriana nandalovana atao dia nisy négociation tany ambadika tany dia naverina ihany le raha matoa ohatr'izany zany teto hoe dia aveo zany tenenina nareo tsy nanao nininina dia misy rappel nareo tsy nanao nininina dia zany ataoko hoe soa ihany zay fa manana archive hoe izay komanao zavatra dia maka vady tany manamarina ny zavatra toy dia nanaja ny contrat rehetrarehetra tato zay mbola tsisy tsy najany mihitsy ny anankiray ary resaka politika fotsiny contrat anay beton contrat mazava ny tato ao anaty contrat anay tsy misy resaka mihitsy tsy azo anaovana resaka politika nato na ny filatsahako vidiko ary anytany an-tranoko no nataoko mbola tsy nanao etsika politika tato na indre mandeha ary mbola tsy nisy etsika politika tato raha hitanareo ny taratasy nalefa ny maina formation naloko any tato formation naloko tato ary ny ARB association mitsangana ara-dalàna ARB ny sady parti politique fa ny association manao fihetsiketsehana amin'ny fanampiana mpiarabelona dia izay io ataona. Famonona ny mpandraraha malagasy hampitombo ny very asa sy ny efa tsy hanasa izao fihetsiky ny fanjakana izao ho ihany ny fanazavany. Ty toerana ty tamin'ny 577 may 220 taona ty toerana ty mipetraka fotsiny teto tsy nisy nampiasa nandritry ny 220 taona may indroa ty toerana ty ary tamin'izay tonga teto tsy nisy ninona teto trano vida potika mbola dia tsetroka ny teto satria may le izy dia tsisy nahanamboarana mihitsy mbola tsy nisy tamboho tsy nisy mifefy teto dia hitantsika amin'izao fa ohatrany hoe Raobelinandry ny tsy tiana dia Raobelinandry mety mavita mitady ho an'ny fiainany foana fa ny zaza malagasy no andray fianarana rehetra tato sy mifanabeazana sy misy fiangonana koa ato aza dia mitsika fa misy fiangonana intsivy miditra ato isan-kerinandro nareo fa mampametra-panontaniana hoe raha karana ve za dia nasana taon'izao tsy mitena fa teneniko mihitsy raha karana ve za dia sanatao zao fa rehefa malagasy miakatra manao zavatra maninona raha ny hevitra tsy mitovy dia ny olona mipitehanao zany dia ny olona be dia be mihitsy amanjatony mivelona ato dia milasa nahoana zany miengendre zavatra maromaro zany zany miparitaka any amin'ny olona any fa noho ny antso dia politika fotsiny dia zay. Nisy ny afatra mafonja netin'ny filohan'ny ARB ho an'ny fitondrana atody miady amambato zay Andriamato filoha si on peut dire andrinivina ratsoelona ka mankina aloha zahay zao fa mbola ho avy ny andro ray fa misy Andriamanitra ao tapon'ireo zay ngamba ny azoko tenenina amintsika. Tahivina fa efa tamin'ny volana oktobra 2024 no nanomboan'ny disadisa teo amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ireo tompona andraikitry ny orinasa nampiasa ny plaza Ambefilo ka izo tonga amin'ny fandroana sy ny fanesorana azy ireo ateny any toerana izao.
Pejy raharam-pirenena kosa indray ajanona ny fampandehanandra rahampanjakana idina ny seranana rehetra atomboka amin'ny 7 febroary izao ny tolona hanafainganana ny famerenana ny tandrazana mangataka ny fametra-pialan'ny filoham-pirenena sy ny praiministra ihany koa ary miantso ny malagasy rehetra iraina ny anteny-mera ny ray aman-dreny ara-foko malagasy androany tady-baovao ny avitra Sondrabe eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny mbola afa-tsara. Hampitombo ny hafainganam-pandeha ambonimbony kokoa ny anteny-meran'ny ray aman-dreny ara-foko malagasy ho famerenana ny tanindrazana ho an'ny malagasy. Tsy hanavahana ny antso fa ho an'ny malagasy tia tanindrazana rehetra indrindra ho an'ny eto andrenivohitra. Atomboka ny 7 febroary 2024 alarobia tsy miverina izao ny hetsy-bahoaka fanavotam-pirenena eto Madagasikara. Faharoa, tsy maintsy manao grève générale asika, izay no hanomboana azy akatso ny machine administrative. Fa mihidy ny seranan'ny Toamasina sy ny douane rehetra. Tsy misy mandeha ny fiara fitaterana, ny camion ihany mampitohy ny tanàna n'Antananarivo amin'ny Toamasina. Ankoatra ny antsoan'ny olom-pirenena sy ny hery samihafa rehetra, mangataka ny fametra-pialan'ireo mpitondra mba hanome ny fitantanana ho an'ny malagasy ihany koa ireto ray aman-dreny ireto. Mba hanamora raha tena tia tanindrazana marina, Andriamatoa Andry Rajoelina sy Andriamatoa Tsay Christin ary ireo ministra sy ny ekipany rehetra ao izay manao macronisme eto Madagasikara ka mametraka rafim-panjanahana frantsay antsoina hoe régime macronien dia tokony hametra-pialana izy ireo. Hametra-pialana moramora fa handray an-tanana ny tanindrazanay zahay handio ny firenena. Ary mifandetana ihany koa ny vahoaka tsirairay eny sy ny vondron-kery rehetra na inona toerana misy azy na fikambanana na toko politika tonga ny fotoana iraisana ina hanavotana ny tanindrazana. Eto ihany koa dia mangataka ny foloalindahy sy ny fitsarana handray andraikitra manoloana izao raha misy izao dia ny fanavotana ny tanindrazana ka hiara-misalahy hiara-iombona amin'ny ray aman-dreny amin'izao fanavotam-pirenena izao. Eto dia ambaranay ho reny préfet n'Antananarivo fa tsy mangataka lalana amin'ny préfet n'Antananarivo izahay amin'ny préfet de police fa izay ny tompony ka tsy ny tompony indray no angatakatiny. Toteny ary manana ny maizy azy eto amin'ny tany sy ny firenena malagasy ny ray aman-dreny. Ny tanjona dia ny hamerenana ny tany ho an'ny malagasy mialohan'ny 7 Martsa anatin'ny filaminana tanteraka. Zao no fotoana farany fa rehefa tsy avitra isika amin'izao Madagasikara dia tsy avitra intsony ary raha tsy hanao isika dia iza no hanao azy. Pejy ny toe-karenina kosa indray ny tsy fisiany famokarana anatiny ny fitantanana tsy mangarahara dia isan'ireo lesoka tsy hatrarana ny tanjona napetraka amin'ny sorabola menona ny kitapo-mbola-panjakana hoy ny mpahay toe-karena. Ohatra amin'izany ny etra sy ny abatseranana izay nanana olana. Ny taranaka any aoriana no voatery-baby ireo trosa amin'ny findramam-bola ataon'ny fanjakana anetsemana ny bango anaty kitapo-mbola-panjakana. Farajiajina. 27,5 faingo 7 lafidrisa ariary no etra iverina hiditra amin'ny kitapo-mbola-panjakana ao amin'ny taona 2024 ity raha 7,904 lafidrisa ariary kosa ho an'ny faditseranana nakarina tamin'ny 12,900 ita io raha oharina tamin'ny taondasa. Miankina betsaka amin'ireo loharanom-bola ireo ny fampandehanan-draharaha rehetra satria misana ny 20,900 maheran'ny vola miditra ny etra sy ny abatseranana. Raha ho an'ny faditseranana manokana, nisy lesoka hatramin'ny 7,900 no tsy tratra tamin'ny tanjona napetraka tamin'ny taona 2024. 204 miliara ariary mahery manko no voasoratra tao anatin'ny teti-bola-panjakana kanefa 703 miliara ariary no vitany teo anivon'ny faditseranana tamin'ny taondasa iny ihany. Olana telo ny tsy ahafahana manatratra ny sorabola napetraka hoy ny mpahay toe-karena. Misongadina amin'izany ny tsy fahaizany tantana. Dia fantatsika tsara zany amin'ny zavatra izay misy fa tsy vita zany araka ny tokony ho izy le fanarahana maso ny mivoaka sy miditra anatin'izany ny transaction ny entana sy ny rehetrarehetra zay anankiray. Fa eo ihany koa le resaka famokarana izika ve rehefa mamokatra eto
dia importena daholo ve ny fitaovam-pamokarana hatramin'ny masomboly. Tsika ve ao anatin'le seha-pamokarana zay a lasa mijanona fotsiny any amin'ny varotra sa any amin'le tena mamokatra arikarena fahobe. Zay zany baraingo anankiray fanampony zay. Ao anatin'io varotra maro kokoa ny sehatra tsy manaraka ny rafitra na le secteur informel ka tsy tracé, tsy hita soratra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana ny vola miditra avy amin'ireny sehatra tsy manara-drafitra ireny. Kely ny sehatra ahafahan'ireo mpamokatra eto anatiny mamokatra ka tsy maintsy lasa afarana avokoa ny zavatra rehetrarehetra. Ary nefa sika ao anatin'le fanafarana ny zavatra bien de consommation tena betsaka, zany hoe ireo entina fandaniana fotsiny fa tsy le entina mamokatra. Fanampon'izay le resaka gouvernance teo, le resaka fitantanana, eo ny resaka redevabilité, voavalan'ny fanjakana ve ireo a fampanantenana zay napetraka tany aloha. Any Antseman'io bangy io voatery mitady fanampiana amin'ny mpiara-mombonantoka na mindram-bola ny fanjakana mba hanenjehana ny sorabola. Tsy tokony hihoatra ny 500 ireo fatiantoka. Raha mihoatra ny 500 izy a dia tena misy ankony ao amin'le seha-pamokarana ao amin'le firenena iray manontolo, indrindra ny eo amin'ny sehatry ny famokarana ny arikarena fahobe. Reo zany aloha fatiantoka dia rehefa matiantoka amin'ny firenena dia tsy maintsy voatery miditra fatiantoka amin'ny alalan'ny findramam-bola izay misy zanany ka ho alohan'ny taranaka any afara, raha ohatra ka mahaverina an'izay le toe-karenantsika. Rehefa mindram-bola amin'ireo mpanjana-bola sy mpampiasa vola dia tokony sehatra iray izay manampy ny seha-pamokarana eto antoerana no tokony ampiasaina ny vola. Eo zany tsika no mahita an'ilay hoe ny fanamboarana ny fotodrafitrasa izay manampy an'le seha-pamokarana, ohatra zany mivaingana indrindra ny lalana. Fampiasam-bola avy any ivelany, eo le investissement direct étranger izay manome asa, mamokatra asa ho an'ny vahoaka eto atoerana zany a, ary rehefa mamokatra asa ny vahoaka eto atoerana dia afaka mandray anjara amin'ny fanomezana ny tambany izay tokony averina ao amin'ny fanjakana ny imposiny. Vahaolana tsotra no ahafana manarina ny lesoka, io ny fametrahana ny mangarara-ny fitantanana. Ny fandrisihana ireo mpamokatra ato anatiny hamokatra bebe kokoa amin'ny alalan'ny fanafarana fitaovana entina nodinana ary ny fananganana fotodrafitrasa fanodinana fa tsy ny teleferika sy ny tranomora. Tsara ho fantatra fa ny hetra azo avy amin'ny fanafarana solika no tena loharanom-bola ny fanditseranana. Tsy antenaina araka izany ny dinan'ny vidy solika izay miantoka ny toekaretsika ihany koa. Mifandraiky amin'izay vaovao izay ihany sehatra manomboka miroborobo sy miamahazo vany eto Madagasikara ny fivarotana tolotra na ny service. Maro amin'ireo olona miditra amin'ity sehatra ity anefa no tsy mahafehy paikady ampiasaina andresena lahatra ny mpanjifa. Toy ny varotra rehetra ny fivarotana tolotra saingy mila fehezina ny fomba firesaka entina andresen-dahatra ary mila manana ahitarika ihany koa. Onjalalaina Ranevy Manana, Mathieu Prince no mitatitra ny vaovao. Anisan'ny miroboroboka kanefa mbola betsaka ao anatiny tsy manara-dalàna ny sehatry ny varotra eto amintsika. Mirona mankany amin'ity sehatra safatelo ity ny akamaroan'ireo olona tsy mahita asa, antony mabetsaka ireo ao anatiny tsy manara-dalàna. Amin'ny ankapobeny dia varotra fitaovana, akanjo, entana sy ny maro hafa amin'ny fantatry ny olona sy be mpanao. Misy ihany koa nefa ny fivarotana tolotra. Ity tsokajinasy ity izay mila fahaiza-manao manokana. Ny atao hoe fihofanana ara-barotra dia ny fahaizana miaina voalohany indrindra. Ny atao hoe mivarotra mantsy dia manana olana le olana misy zavatra tadiavina dia omenao besoin ho izy ny vazaha haitaoany ny fivarotany, teknikany ny fivarotany. Mazava ho azy mila mahay an'ilay zavatra midinao ianao vao maharesy lahatra kokoa, vao afaka mamaly kokoa ny fitadiavan'ny olona, satria raha ilay olona miteny hoe zao daholo ny zavatra tadiaviko rehefa misakafo raha tsy mahay resaka sakafo anao mety sahirana. Anisany miteraka asa ny fiforonan'ireo orinasa madinika sy salatsalana na ny PME. Raha ny antontanisa manodidina ny 100 sy 4 sy 10 hetsy ny PME eto Madagasikara. Ny orinasa na majinika ohatrany ahoana ary tsy maintsy miteraka asa foana. Na ataontsika hoe le tompony orinasa reriny ao, mivoaka velany izy manana fiara mila diovina. Manofa trano izy misy olona miasa ao aminy tsy maintsy misy zavatra asa majinijinika foana zany dia miamitombo ny orinasa iny
miamitombo koa le fitadiavana raha orinasa ray mety manomboka olona ray roa telo raha ny tombatombana dia mitentina 2.7 miliara ariary ny etra alohan'ireo orinasa madinika manodidina ny 2 hetsy mahery ireo manerana nosy ao anatin'ny kitapom-bola-panjakana. Ankoatra ny vola miditra amin'ny fanjakana dia sehatra iray azona mampiena ny tany sy fananana asa eto Madagasikara ny fanampiana ireo mpandraharaha manangana orinasa madinika. Ankoatra ny fanohanana arabola sy ara-pitaovana dia tena ilaina ihany koa ny fanomezana fampiofanana ireo mpandraharaha. Lafomba vaoafa tanteraka kosa indray no mafisina ny sazy ho an'ireo tratra manolana manomboka izao. Iarany antsoina hoe castration chimique na castration chirurgicale, izany hoe mety afara amin'ny fanesorana tanteraka ny tovam-pananà n'ilay mpanolana sy sazy anterivozina mandra-pahafaty izay olona tratra manolana manomboka izao raha ny lalàna no laniany ireo solombavambahoaka androany. Asin'Andriamalala, Manu Randriamalala. Castration chimique na fanesorana mandritra ny fotoana voafetra ny filana aranofo ho an'ny olona tratra nanolana. Castration chirurgicale na fanesorana tanteraka ny tovam-pananahana amin'ny alalan'ny fandidiana miampisazy anterivozina ary ampiseho fantabahoaka izay nanolana. Ireo ny sazy vaovao miandry izay tratra manolana araka ny tapaky ny solombavambahoaka. Sazy izay voasikajy araka ny taonan'ilay zaza voaolana raha ny vaovao tena anivony antemeram-pirenena androany. Vanatsaka ny 10 taona inainkizy miara-pahalalana dia asa anterivozina mandra-pahafaty no sazy. Raha mihoatra ny 10 taona ka hatramin'ny 13 taona ilay ankizy miara-pahalalana dia asa anterivozina 15 taona ka hatramin'ny 20 taona no sazy. Raha mihoatra ny 13 taona ka hatramin'ny 18 taona ilay ankizy miara-pahalalana dia asa anterivozina 10 ka hatramin'ny 15 taona no sazy. Fanamafisana ny sazy ho an'ireo mpamirikeloka amin'ny fanolanana recidiviste izay hita ao amin'ny 5.3 ndalana voalohany sy faharoa. Raha mamerina manolana sy zazalatsaka 20 taona dia hiara-ny asa anterivozina mandra-pahafaty no sazy miandry. Fampidirana ny castration chimique izay endrika fitsaboana entina ampiatoana ny fahafahana manao fanalanana mandritra ny fotoana voafetra. Fampidirana ny castration chirurgicale na fandidiana mba tsy ahafahan'ireo mpanolona mamerikeloka intsony izay fandidiana manafoana tanteraka ny fahafahana manao fanolanana. Anisan'ny teraka adihevitra tao amin'ny antemeram-pirenena ny fampiarana ity lalàna vaovao ity. Teboka maromaro ohatra nitondrany solombavambahoaka Brunel Razafitsandrofa Fanamariana. Manamboly député X dia lazaiko fananolana anahy mba hitakiko an'izao sokan'izao sy amiterako azy. Grave be io sarotra be raha vehivavy efa défloré efa divergé no mireklame rapitso fa hoe voolana sarotra manam-porofon'ny zany eto Madagasikara tompo raha izay. Faharoa manarakaraka an'izany anisany olana ngeza be ihany koa ny fahitako anazy lay sévérité nampaina aloha zany ilay hoe travaux forcés à temps navadika travaux forcés à perpétuité ho an'le mineur fa le resaka castration io mba tiako asiana resaka kely ary fanay amin'le resaka honorable teo. Efa tsara aloha zany le fanovana le définition hoe pénétration sexuelle fa io anie rehefa obligé contendant rehetrarehetra dia efa ahavitana violina daholy. Ka na ohatsy tsika ka hiditra amin'le resaka castration chimique midurena castration chimique 6 mois fa raha castration chirurgicale izy zay zavatra hafa. Kanefa sao koa tsika dia enjehan'izao tontolo zao satria jereo tsara raha miditra amin'ny étude na droit comparé tsika fa raha resaka castration chimique zany ilana consentement an'ilay personne concernée. Itsika rery zany no andeha rery ao anatin'ilay application an'izay zavatra zay tsy fantatro. Nolanindra solombavambahoaka io volavolan-dalàna larana fa aotraotra roa tsipika 420 tsipika PL tamin'ny 14 janoary 2024 manitsy
sy manampy ireo andiny sasatsasany amin'ny fehezan-dalàna famaizana na ny kôdy penala malagasy momba ny fanolanana. Natao izao noho ny fahatsapana famorongatra izay tsy izy ny fanolanana eto Madagasikara. Tamin'iny volana janoary 2024 fotsiny zao dia 330 be zao ireo ankizy voaolana ary ny taona 320 dia tafiakatra hatrany amin'ny 100 ireo ankizy voaolana. Miainga avy hatrany ny fanadihadiana fantany vao misy ny resaka mandeha fa niara-ny fanolanana zaza iray ary tsy sintsony ny fanaritsaromana amin'ny famitranam-pihavanana ho azy tratra. Hiatra amin'ny vehivavy manolana zazalahy kely ihany koa ity lalana ity. Malalaka loatra ny fampiasana tambazotra an-tserasera eto amintsika ka antony mampirongatra ny famoahana sy ny famparitahana sary mamaofady amin'izao fotoana izao ho ny mpahay fiarahamonina. Manampitrotraka ny fivoaran'ny teknôlôjika tsy misy intsony enatra ary tsy misy ny fady ho an'ireo manaparitaka izany. Misy lalàna mifehy anefa ny fanaparitahana ireny sary mamaofady ireny ka mila mitandrina ny tsirairay ary mila ampiarina ihany koa ny lalàna. Zavandria Maefa, Taiziniana. Mahazo vahana ary saika isan'andro no ahitana fanaparitahana sary sy horonan-tsary mamoafady ao anaty tambazotra sirasira amin'izao. Hatranga izay manafitohina ny ankamaroan'ny maro fa noho izy tsy mifanaraka amin'ny kolontsaina sy ny fiarahamonina malagasy. Manoloana ny fanatotoloana sy ny fivoaran'ny teknôlôjia amin'izao dia tsy voafehy intsony ny fampiasana ny tambazotra tserasera ka zary lasa fialamboly ho an'ny sasany famoahana sary sy horonan-tsary mamoafady. Dia fantatsika fa raha-tantara moa zany ny resaka mamoafady sy ny zavatra tsy fampiseho masandratra indray apotra amin'ireny zavatra ireny. Tena nitoetran'ny olona amin'izao fotoana izao mihitsy no tia zavatra mamoafady sy ihany na moa le contexte misy atsika zany contexte ny fahalalahana dia manararoatra daholo. Dia ny hitako olana nefany nitako hoe tsy ampy ihany le fanaraha-maso an'ilay tambazotra tserasera. Tsy fantatra hoe inona zany no ataon'ny firenena any ivelany fa amin'ny ankapobeny misy système ahafahana zany miaro an'le fiparitahana amin'ny olona tsy tokony antefana. Ohatra hoe mety misy karazan'olona afaka antefana ny olon-dehibe na ohatrohatran'izany dia tsy vita zay zavatra izay. Tandimdoza ny fiarahamonina malagasy ahina tsy hisy lanjany amin'ny malagasy intsony ny fanajana ny fady sy ny maha-olona. Ny bibiny tsy misy enatra, tsy misy zavatra fady, tsy misy ohatrohatran'izany. Raha ny olombelona manao an'izany dia ny biby fantatra ao fa tsy vitan'izay hoe ny enatra ihany ny tsy ampy fa mety tonga hatrany amina hoe tsisy dika na ny aina. Ilaina ange mba misy zavatra fady eo amin'ny fiainany tafiditra ao anatiny manome hasina sy dikan-javatra. Misy chance zany ho an'ny fiarahamonina ny fisiana zavatra hoe mba tsy aseho amin'ny olona rehetrarehetra fa misokajiny ohatra zao satria ino mampirindra le fiarahamonina zay ny fonction an'ireny zavatra ireny amin'ny fiarahamonina ny fady ny enatra sy ny sisa. Voararany 777 ao anatin'ny fehezan-dalàna famaizana ny fanaparitahana sary sy horonan-tsary mampiseho fitanjahana manimba ny soatoavina sy ny asin'ny vatana ary ny fomba malagasy. Tena marina araky ny lalàna tsy azo tao tokoa reny zavatra reny fa reny no atao hoe incitation à la débauche, zany hoe ho an'ny ankizy kely mbola tsy ampitaona zany dia sy tokony ahitany zavatra ohatran'ireny izy. Raha hitanareo ao anaty Facebook eo ohatra dia misy miteny hoe zay mila film porno dia mandefasy message privé fa omena inareo. Zany hoe zany tsy ny olona rehetra mahita anazy fa zay afaka mifanerasera amin'le olona manao le film ihany no mahazo. Fa ity ndray mitoraka aty dia ny olona rehetra zay mijery tamin'ny réseaux sociaux dia nahita an'le izy ka araky ny lalàna tena tsy mety tokoa le izy ary tsy azo tao. Nambaran'ity mpahay lalàna ity anefa fa tokony natao any rehetra ny fampiaran-dalàna mba hahatonga ny rehetra hitandrina sy hanaja toy ny anakandriamaso ny lalàna amin'ny feny tambazotra tserasera. Malalaka ny fampiasana tambazotra tserasera, malalaka ny fanehoana fomba fitafy fa misy fetrany ny zavadrehetra ho ny fanazavana. Anjarany tsiraray no mandray ny andraiky ny tandrify azy amin'ny fanabeazana ny olom-pirenena vanona indrindra ho an'ny ankizy sy ny tanora ankehitriny.
Vaovao tranga mpiara-monina ifampitadiavan'ny polisy amin'izao fotoana izao ilay antsoina hoe Rafara Manantsoa voalaza fa mpisoloky amin'ny fivarotana fiara ity tovolahy ity. Tsy vitany misoloky anefa fa mandrahoana mony afaty ireo olona izay nosolokiany ihany koa raha ny fitarainan'ireo olona efa voasolokiny. Volany tapitrisany maro no efa lasany ary tsy tonga akory ilay fiara lazainy fa farana any ivelany. Fanadihadiana nataony Asin'Andriamalala eo amin'ny sariny Andry Rakotomalala. Tapitrisa ariary ny lela vola efa azony tovolahy ifampitadiavan'ny polisy ity noho ny fisolokiana izay nataony nilazany fampanafatra fiara any ivelany tenany. Azo alotsikelikely ny vidin'ny fiara ka ny 570 isanjato ny vidin'ny fiara ny vola aloha mialohan'ny fahatongavan'ny fiara. Olona 570 ny voasolokiny ary efa nazahoany tapitrisa ariary. Fanarahanay tamin'izany fotoana avril no nanaovana an'ity contrat ity satria nisy contrat de vente mihitsy moa ilay izy. Dia rehefa natao ny contrat de vente tamin'ny mois d'avril dia hoe volana juillet au plus tard na juin tonga aty aminay ny fiara. Mandrakity ny androany nefa tsy tonga mihitsy ilay fiara. Rehefa mba nanontany anazy izay zahay indray no nanaovany fandrahonana hoe raha mbola mitaditady anareo dia hitanareo ny ahazo anareo. Nanomboka teo izany izay no nanaparitaka tamin'ny Facebook hoe misy trangana fisolokiana tahaka izao ataona olona. Dia io olona io rehefa miresaka aminareo izy dia miseho hoe zanaka Rakoto sy Rabe. Kanefa ireo Rakoto sy Rabe tononon'ireo tsy miditra ao anatin'ilay raharaha mihitsy. Fa izay ilay endrika fisolokiana ataony amintsika izay. Rehefa nandeha ny fitoriana sy ny fikarohana mbola tsy dizy hatramin'izao dia mivoaka ity filazana fikarohana avy amin'ny polisym-pirenena ity. Ankoatra izay dia rahona n'ity tovolahy ity ihany koa ireo izay samy toroka sy milaza ny fisolokiana izay ataony. Rehefa nitaky an'ilay vola izay nitaky ny famerenana an'ilay vola na nitaky an'ilay fiara dia izahay indray no nampitahorany hoe aza mitaditady anahy dia aza harselena amin'ny telefona intsony manontany momba an'izany fa nareo indray no hitanareo ny hanaovako anareo. Fa olona 10 voaroiroy tamin'ilay raharaha fakana ankeriny olona 3 atao amin'ny komina Talatanangavy distrika Ankazobe ny 13 sy 14 janoary lasa teo no nidoboka amponja any amin'ny fonjana Ankazobe. Lehilahy 9 ary vehivavy 3 no voaroiroy tamin'ity raharaha ity ary efa niakatra teo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany tany an-toerana. Voalaza fa niretsy-kombakomba tamin'ireo mpakankeriny ireo olona ireo ka nisy tamin'izy ireo no nampiatrany ireo mpanao ratsy. Nanambarany itony mpampanao lalàna ny Ankazobe fa mitoy ny fikarohana ny atony kotrika ity fakana ankeriny ity. Lafim-baovao hafa kosa indray miantso ny mpikatroka sy ny malagasy rehetra tsy hakanavaka hiara entana mboly azo ho an'ny firenena sy ny taranaky ny Amerika Asinina rahampitso ny antoko tiako Madagasikara amin'ny 7 maraina no fotoany ny Amerika Asinina ary mandritra izany ihany koa no andraisin'ireo toromarika samihafa avy amin'ny antoko mahakasika ny raharam-pirenena. Zavandriamahefa tahiriny any. Zanak'hazo manodidina ny 9 fototra no voalen'ny antoko tiako Madagasikara raha mpitso sabotsy ny Amerika Asinina. Efa vonina sy mipetrapetraka avokoa ny lamima rehetra fa indrindra ny toerana natanterahina izany. Nanamafy ny fanentanana ho an'ireo mpikatroka sy ny olom-pirenena tsy hakanavaka araka izany ny antoko tiako Madagasikara. Anentanana ho an'ny mpikatroka rehetra eto amin'ny antoko tiako Madagasikara. Ninona andraikitra misy anao atao anatin'ny antoko dia tanana ianao avy mavitrika amin'ny fambolekazo izay ataontsika. Ary na dia vao mikasa fotsiny ary ianao hiditra ao anatin'ny antoko timma na makasitraka fotsiny amin'ny fambolekazo ihany koa ary dia vonona izahay hiaraka aminao amin'izany fambolekazo izany ka entanina ny fahatongavana maro. Ny fotoana dia amin'ny 7 maraina ny fahatongavana eny Amerika Asinina tonga dia eny ny fotoanantsika. Tsy manao fotoana amin'ny toerana hafa tsika fa samy manao izay hatongavana eny dia rehefa tonga eny tsika manao fandaminana makasika an'izay fambolekazo izay. Mafisina fa tena ilaina ny mamboly hazo ary izay no anaovana fanentanana. Hitantsika na ny toetrandro zao miovaova be mihitsy tsy hitantsony hoe fa avaratra ririnina dia jereva ny fahasimban'ny toetrandro amin'ny mahatontolo iaraha-miaina amin'ny Madagasikara ray ho antsika menakavy dia ilaina ny fampitsinjo ary miara-misalahy ao anatin'izay fambolekazo izay. Fotoan-dehibe ho an'ny antoko araka izany ny rahampitso. Akoatra ny fambolekazo ho an'ny taranaka sy ny firenena tokoa mantsy dia amin'ny fotoana io ihany koa no anehoana firaisan-kina sy andraisana ireo toromarika samihafa avy amin'ny filompanorona ny antoko tiako Madagasikara manoloana ny raharam-pirenena.
Fa nivoaka tamin'ny fangina ny sindika ny mpiasa ny komina Antananarivo renivohitra manoloana ny fahataran'ny karaman'izy ireo. Eo ihany koa ny olana rapitantanana izay mampikilay ireo mpiasa. Tsy nahava olana ihany koa ny fananganana orinasa munisipaly maro isan-karazany fa afaty antoka ho an'ny komina zany naterany raha ny fanazavana tamin'ny Asin'Andriamalala sy Andry Rakotomalala izay mitatitra amintsika izay vaovao izay. Velotaraina ny mpiasan'ny komina Antananarivo renivohitra tamin'ny alalan'ny sindika autonome fa tsy mbola nandray karama volana janoary hatramin'ny ariva teo izy ireo raha toka efa tokony tany amin'ny 520 ny volana ny fandraisana izany. Tsy fantatra mazava na noho ny tsy fisiany mpitantana na inona no anton'izany hoy ny fanazavana. Afatra petraka amin'ny fanjakana manao hoe inona loatra amin'ny fotana mahafateo anay ianareo olona be da be reo ve dia tsy mahita olona telo ny ilainay hoe mahita olona telo venareo hoe président PDS vice-président ny président dia mitantana ny resaka ara-politika manao sy ny andreny autorisation isan-karazany ny vice-président voalohany mitantana ny ara-bola afahana mamoaka ny vola satria ny karamanay tsy fantatra zay hoe matarazy sa hoe tsisy vola mihitsy ndraiky koa ve ao ny deuxième vice-président zay miandrakitra ny administration zany hoe miandraikitra ny mpiasa. Tsy nahava ireo olona ny komuna sy ny mponina eto an-drenivohitra ny fananganana ireo orinasa munisipaly maro dia maro nataony Naina Andry Tsitohaina sy ny ekipany. Porofony zany izao zava-misy eto amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra izao raha ny fanazavana ihany. Fa maninona ny komuna ny tompon'ireo camion androfana fako ary amin'ny SMA ko maninona ny tsy mpiasan'ny komuna no ampanaovina an'le asa zao zavatra mitranga ny camion ny komuna manolo mponetra fa simba sy ny tariny ve ka maninona raha ny komuna ihany mampiasa an'ireo fitaovan'ireo ny mpiasa dia karamaina amin'ny karaman'ny komuna satria le vola aloha aty no andoavan'le SMA ny karaman'ireo mpiasa ireo. Iza zany no mahazo tombony eo an'le SMA satria raha le tokony tombony ho an'ny komuna zany lasa n'le mitantana n'le SMA. Io SMA io dia efa olana tamin'ny andro n'Andriamatoa Razanamasy Giolio satria tamin'izany no efa natao UETLM tamin'izany fotoana zany efa tazana ela be zany hoe tsy ahavita mihitsy satria ny komuna no mamafalalana dia le fitaovana fotsiny le olona mitantana fotsiny zany no alefa makao ino no mijery azy. Za zao androany voagaga be nahita hoe lasa ny olona ihany koa ny fitantanana ny Kianjambary fa maninona no anangalana société hafa koa dika zany tsy mahay mitantana fitaovana mihitsy zany zay tompony andraikitry ny komuna aminay sindika. Maro ireo raharaha mamofina kolikoly atao anatin'ny komuna Antananarivo renivohitra. Anisan'izany fandraisana mpiasa OECD maro kanefa noroahana indray. Nisy ireo nakarana kilasy ho ambony kokoa. Eo ihany koa ny tsy fahitana ireo abatsena amin'izao fotoana izao. Miantso ny Bianco sy ny sindika mba hanao fanadihadiana lalina ao anatin'ny komuna Antananarivo renivohitra malona izao raharaha izao ireto sindika ireto. Pejiny sosialy natsasamanila ny lalana eto an-drenivohitra dia potika avokoa. Nisy ihany koa ny fanamboarana ireo ampandalana simba saingy tsy naharitra izy ireny rehefa avy ny orana dia potika daholo. Manoloan'izany dia nitsanga ny député Stanislas Randrianarso fa mila araina ny fenitra amin'ny fanamboaran-dalana mba hampateza izany. Androany ny roso tamin'ny fanamboarana ny ampandalana Tetsimandro 16 ny solombavambahoaka lanta amin'ny anarana Tokotiky Madagasikara teny amin'ny boriboritany Faro. Avitra Sondrapesy mbola avatsara. 17 hektara Andavamamba, Atomadinika, Ambohipo, Apandrana, sombony amin'ireo lalana potika eto an-drenivohitra. 10 hatramin'ny 30 cm ny alalan'ny lavaka tsy maintsy tiavan'ny fiara sy ny kodiaran-droa. Mikatso miaraka amin'izay ny fifamoivoizana, mitombo ny fotoana lany eny ambony fiara. Tsy tonga raha-potoana amin'ny fotoana vonjena ihany koa ny mpianatra sy ny mpiasa. Olana toy izany no iainan'ny mpony eto an-drenivohitra. Ho an'ny mpampiasa lalana mampitohy any mandro seza sy akadina tombo. Ampahandalana mirefy 520 metatra eo ny tsy azony toavina intsony taorian'ny lalaon'ny nosy ny volana septambra teo. Nitaraina ny mponina sy ny mpampiasa ny lalana ary tonga namaly ny antso ny solombavambahoaka voafity tamin'ny anarany Tokotiky Madagasikara tao amin'ny boriboritany faharoa. Vao nanomboka norambaratra dia simba ity lalana ity namboarina izy ity nefa ny zara natao dia raha antsika mahita zao fa avoezina ilay satria maro dia maro ny olona maratra mandeha amin'ity lalana ity dia misy na dia ny be voka raha misy maratra mandeha moto ohatr'izany tômôbila moa dia efa toraka izany manala ny fahasaranana ny famoivoizana satria ny antony mampanala fahasaranana anazy na le mpianatra ny mpiasa
taraiky no ny fahasamban'le lalana dia nefa le lalana ankehitriny zao raha vita io lalana io dia mbo tratra ara-dalàna ihany na dia misy ary ny embouteillage ny ora zay andeana mpiasa sy mpianatra satria vita le lalana fa ty lalana ity dia tonga hatrary amin'ny tetezana kadin-dratao mba misy fotoana ny embouteillage dia ny avany moa zany dia raha mahafantatra hatrany ambany ihany dia efa embouteillage noho n'le lalana tsy sima. Na tsy anjara ndraikitra ny solom-bavim-bahoaka aza ny manao ny lalana dia nasy-panamboarana ny lalana mampifandray ny Mandriseza, Ambohipo sy Androndra. Ny fitaraina ny mponina noho ny olana ara-tsosialy iainana isan'andro kanefa tsy misy mijery, voatery mamaly ny antsoantson'ny vahoaka ny solom-bavim-bahoaka. Tsy voaja araka ny tokony izy ny kalitaon'ny lalana eto amintsika ka mahatonga ny lalana tsy maharitra toy izao ity solom-bavim-bahoaka sady teknisiana amin'ny fanamboaran-dalana ity. Misy fenitra isan-karazany mila hajaina mba hampaharitra ny fotodrafitrasa. Dia zany hoe tonga amin'ny fitenenantsika malagasy hoe tsy mijery ahatra tava, tsy anjaran'ny député fa tsy mijery ahatra tava. Dia tonga dia andraikina ny andraikitra. Izy tia efa nataoko plus ou moins tokony izy provisoire nefa tena hoe sao dia mba mafy ihany efa nasiako tovy ana mélangena stabilisena tany ciment dia raha tonga ny rano hatrany satria tsisy ny évacuation hatrany sindretrretra dia arakaraka amin'ny mahabean'ny rano mampisy force azy mampangady azy mandra-pahatonga ny tompony andraikitra ilahtsiny dia izay nangatahaka ny fitonam-panjakana lalana re tompoko ny tena lalany raha an'ity fiainana ty ohatra ny lalany raha amin'ny olombelona ka raha tonga fa lasa AVC daholo zao ny lalana rehetraretra amin'ny malagasy satria tsy afaka mifanerasera, tsy afaka mipirina. Raha fiakarana ohatra zao tokony satria misy patinage ny tany tokony 6 cm ny atevon'ny goudron. Raha lalana prize 4 izay daholo na route nationale na route communale. Nefa jereo va nge ampiasairany goudron nataony io na iza n'aiza zara raha misy 2-3 maximum dia ny assainissement tompoko ataovy tsara. Fa raha tsisy ny assainissement erany route nationale 80% dia rehefa tsika raha makany Tamatavy na Majunga rehefa avy ny orana dia ohatra ny piscine any ambony. Zon'ny olom-pirenena aranjara ndraikiny ihany koa ny manara-maso ny asa fampandrosoany ny fotony. Azony rehetra ataony mampaneny lakilosy amin'ireo tompona ndraikitra rehetra voakasika. Misy fetraka ny goavany eo amin'ny toe-karena sy ny fidiram-bola ny isambatan'olona ireo olana iverin'ny mpitondra ho madinika ireo. Ankoatra ny fitohanana izay tsy ahitana vahaolana hatramin'izao eto an-drenivohitra, nampitaraina ny maro ihany koa ny fahatapahan-dalana teo an'Osipatrana Ampasika nandritra ny herinandro izao. Vaovaon'ny fampianarana isokatra amin'ny alatsinainy 5 febroary izao ka hifarana ny 5 aprily ny fisoratana anarana ho an'ireo mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana BEPC ho an'ny taom-pianarana 13 4 ity. Raha ny tety andro navoaka ny ministera ny fanabeazam-pirenena dia ny iray hatramin'ny 4 Jolay no natanterahana ny BEPC. Efa nanomboka ny 20 Janoary lasa teo kosa ny fanoratana anarana ho an'ireo mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana CEPE ary ny 20 Martsa no hifarana izany. Amin'ny 20 Jona kosa no hiatrika ny CEPE ireo mpianatra taona fadimy. Raha ny tety andro navoaka ny ministera ny volana Aogositra 2022 lasa teo. Fa tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ilay kilalao malaza ny ivelany antsoina hoe Boline. Bola milanja 7 hatramin'ny 12 kilao ny iray sy kiraro voatokana no ampiasaina rehefa milalao izany. Onjalalaina Ranaivomanana, Mathieu Princy. Sady fialam-boly no fanatanjahantena ny fanaovana boline. Be mpilalao any ivelany ity taranjy ity saingy mbola vitsy mpafantatra kosa eto Madagasikara. Raha ara-tantara dia tamin'ny taona 2019 namorona ity karazan kilalao ity ny mpanjana tany Allemand sy Hollandais. Tamin'ny taona 2019 kosa nitafiditra tany États-Unis izy. Ho antsika eto Madagasikara dia amin'ity taona 2024 ity no nisokatra ny toeram-pilalaovana boline voalohany. Boline dia sady kilalao no fanatanjahantena, izany hoe sady malavoly ianao dia boline dia azoko atao hoe tetikasa lehibe anankiray izay nanananay ary nezany tanterahana ilay izy ary amin'izao moa ilay izy tanteraka ary tsinay ho zaraina amin'ireo malagasy rehetra izany. Ataoko hoe efa oeritaona zay nanomana n'ity fanomanana n'ity trano ity zay. Milanja 7 hatramin'ny 12 kilao ny bolina boline iray. Manipy bolina indroa ihany fara fahabetsany ny mpilalao ao anatin'ny parti iray.
Farany amin'ny maresaka avy any ivelany nitrangana fipoana namoizanain'olona telo sy naratrana olona manodidina ny 200 tany Nairobi, Kenya omaly. Kamiao mpitondra entona iray no nipoaka tany an-toerana ka nitarika ny loza-naharitra ora 7 teo ny nifehezana ny afo. Onjalalaina Ranevy Manana, Mathieu Princy. Les flammes dévorent l'obscurité et le quartier d'Embakasi dans le sud-est de Nairobi. Olona telo namony ainy ary raika amin'ny 700 hafa naratra vokatry ny trano goavana nateraka ny fipohan'ny camion iray mpitondra entona omaly alakamisy Fozoma tany Nairobi. Nentina notsaboana aingana tany amin'ny hopitaly ireo naratra ireo araka ny fanambarana nataony manam-pahefana any an-toerana. Ora maromaro taoriny sy ny firehetana voavofeny hafa naharitra ora 7 teo eo namonoana izany. Mpamonjy voina marobe nahetsika nandritra ity loza ity. Natoro tany ivelan-trano avokoa ny akamaroan-draponina manodidina ny toerana nisian'ilay firehetana noho ny tahotra. Nanambara ny tompona andraikitra misana ny angovo any Kenya androany fa efa nolavina intelo ny fangatana fankatoavana nataon'ilay orinasa misy ilay camion nipoaka tamin'ny taona 2024. Fangatana fa azon-dalana ametraka toby fitehirizana sy famenona solika. Puis aux boutiques et habitations toutes proches. Plusieurs victimes ont déjà été découvertes, alors qu'au moins 270 blessés, principalement par des brûlures et des intoxications, ont été pris en charge. Toy ny mahazatra ao arahinao aorian'izao fampalalam-baovao izao ny fandarana ahoana marina sy ny Global News. Aorian'izay kosa ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Thanksgiving, la semaine de l'horreur. Ny tenako tonga kilasy tongovavy, mamy fotoananao amin'ny rampitso indray. Veloma tompoko.